Manolotra anao ny fampalalam-baovao. La 4G By Telma vous présente Ny Vaovao. Sardine trésor. Sardine trésor. Amin'ilay tiako be. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. Miopana amin'ny fampanarahana ny lalàna ny fanarahamaso amin'ny fifidianana totosain'ny fiarahamonim-pirenena. Rampitso no avy eto Madagasikara ny avy ao anivon'ny Organisation Internationale de la Francophonie. Tsy voaramasy ireo fananana iombonana eto Antananarivo renivohitra tahaka ireo vy fiarovana amin'ny sisiny arabe etsy Maremasay na ireo radio sécurité routière sy mba ny ampahany betsaka amin'ny fododrafitrasa tsy hita ny andraikitra raisin'ny commune Antananarivo renivohitra. Lavin'ny commune tamin'ny ora farany fahazahoan-dalana ho an'ny mpikarakara hetsika iray eo amin'ny parvis Analakely. Tsy misy antony mazava ny taratasy fanafoanana avy amin'ny talen'ny kabinetran'ny commune vola mandidina ny 220 tapitrisa ariary no very ao anatin'izany raha ny fitarainana. Araka ny tapaka tamin'ny filan-kevitry ny gouvernemanta tamin'ny fiandohan'ny taona dia natao andro tsy fiasana nefa andraisan-karama ny andron'ny fankalazana ny Eid al-Fitr izay ankalazain'ny finoana silamo. Lanonana lehibe ankalazainy aorinan'ny fotoanan'ny Ramadan. Maresaka iraisam-pirenena mahavoasazy sy mampiditra amponja mandra-pahafaty ny fanalanjaza volavolan-dalàna miatra manomboka izao any Alabama, États-Unis. Manoloana izany mandidina ny anarivony ireo mpanao fihetsiketsehana manoloana ny fitsarana atapony mitaky ny fanafoanana izay lalàna izay. Ny andidin'ireo avy hatrany ary. Salantra tompoko lasy sy tompoko vavy fotoana ny vaovao eto amin'ny Kolo Tv ka manasanao anaraka izany hatramin'ny farany. Nanamboatsika ny vaovao dia niompana amin'ny fampanarahana ny lalàna ny fanarahamaso ny fifidianana izay totosain'ny fiarahamonim-pirenena. Rapitso kosa no avy eto Madagasikara ny avy ao anivon'ny Organisation Internationale de la Francophonie. Miantarandriana. Andro vitsy mialohan'ny anatotosana fifidianana izay hosolomava-mahoaka. Mihetsiketsika avokoa ireo fiarahamonim-pirenena mpanarahamaso ny fifidianana. Ho an'ny KMF no hoe iompana betsaka amin'ny fampiarana ny lalàna ny fanarahamaso atao. Respect des dispositions légales, inona no lazainy lalàna par rapport amin'ny mécanique, raha miteny mécanique zany dia le hoe miditra ny birao izy amin'ny firy misokatra amin'ny bureau de vote ahoana daholo ny tokony atao mialohan'ny adidesana amin'ny bureau de vote tonga avy ny matériel de vote rehetra au mécanique. Ny anankiray faharoa ny disposition légale par rapport au respect des droits. Les droits tenenteto zany tsy hoe fanajana lalàna fa fanajana zo. Les droits humains par rapport aux élections zany droits civiques et politiques de tout citoyen. Anankiray fahatelo inona ny voalaza amin'ny disposition légale ankapobeny. Ny neutralité, impartialité, manahoana mbola misy manao ihany ve ny propagande mandritra ny androm-pifidianana. Reny zany le ataoko hoe resaka généralité reny. Raha toka azo lazaina ho milama amin'ny ankabeny mizotra ny fampielezan-kevitra sy ny fiomanana ny fiatrehana ny fifidianana ankehitriny. Nanambara ireto fara ny fanapetraka ireo fepetra mialoha hisorohana ny mety ho vokatry ny tsy fitovian-kevitra amin'ny samy mpifidy. Nanao an'ilay cadre de concertation multi-acteurs zay teto masina satria fotoa masina ny grosse pointure indrindra amin'ny candidature aux législatives satria manazy hoe raha misy explosion sociopolitique, inona no atao satria ireo candidat roa ambin'ny folo ireo raha tomasina fotsiny indray mba tsy lazaka ny Madagasikara ray amanontolo mifankahazo ireo olona fa vao manomboka eo amin'ilay olona mpanaradia azy na le hirakiraka ary fa tsy le piorakoraka dia efa miteny aminao sady fa tena tsy mifanaraka ny olona dia tsy mora ny fe zay dia izay no nanaovana ny geste androany ohatrany hoe fa anticipation contre les conflits électoraux. Ny faha 7 amby roapolo ny volana May izao raha tsy hivona no totosaina ny fifidianana solom-bava-mahoaka.
Ho avy eto Madagasikara kosa raha mipitso ireo iraka avy amin'ny OIF na ny Organisation Internationale de la Francophonie hanamafy ny fanaraha-maso. Fatahorinan'ny fidirana nataon'ny filohan'ny Repoblika tany Brickaville isokatra afaka 7 volana ny orinasa mpamokatra sira mamy sasima araka ny fanampy napetraky ny tompon'andraikitra ny orinasa Ivrichard. Taorian'ny fanelanelana nataon'ny filohan'ny Repoblika sy ny fangatahan'ny-piasa ary mpamboly eo Brickaville avy nosokafana ny orinasa mpamokatra siramamy sasima na Société Agricole et Sucrière Malagasy afaka 7 volana ny fanamby napetraky ny tompon'andraikitry ny orinasa isokafan'izany. Ny feon'ny vahoaka raha nanao fifidianana androany dia efa milaza fa miray feontsika, miray fo zany tsika fa tokony nosokafana ny orinasa ary atomboka ny asa. Zay no ataontsika. Angamba afaka 7 volana au plus tard meo. Ny antony efa misy entana à peu près 17 semi-remorques no ampidiriny raha vao misokatra ivavahady eo. Tsy maintsy navaozana sy nafarana ny 7 isanjato ny kojakoja ampihodonany ty orinasa mpamokatra siramamy ity ho ny teknisiana noho ny fampitehana sy ny halatra anomboka avy hatrany ny asa fanavaozana ka fiarabe 7 no avy hitatitra ny kojakoja ampihodonan'izany. Efa hita daholo ny fournisseur eny fa ny constructeur ny usine taloha na dia efa niovanarana azy izy dia hita zany izy amizao ka efa tonga eto Madagasikara mba tsy lazana hoe eto Brickaville São Tomasina ny 90% ny zavatra ilaina hoentina anavaozana ny orinasa io. Tiako ny milaza fa raha izay zavatra rehetrarehetra navaozana zay tafiditra ao dia garantia miverina salan'izy vaovao io orinasa io. Navesatra tamin'ireo mpamboly manodidina ny 700 anatina fikambanana 430 mivondrona anatin'ny Fédération mpamboly fary tao Brickaville ny tsy fihodonana ny orinasa hatrizay raha iverenana tsy voalohany trosana lainy ny mpamboly madinika tamin'ny banky nitondra fanantenana goavana azy ireo araka izany ny fisokafan'ny sasima ankehitriny. Faly zay tamin'ny teny présidente avao fa hoe nanosika ny sasima hanokatra ny orinasa ka noho izany mampamboly anay dia miantaitra amin'ny fambolena. Zay araky ny teneniko tao hoe ny mpamboly sy piasa, ny piasa sy mpamboly. Ka misokatra orinasa dia faly zay ary sy ho fahavalony vijara mihitsy. Afaka ny hamokatra siramamy hatramin'ny 5 sy 2 alina taona isan-taona ny orinasa sasima raha mihodina araka ny tokony ho izy. Tsy mbola ho tratra zany amin'izao fisokafan'izao noho ny akelin'ny vokatra fary izay tombanana manodidina ny 500 sy 500 hektara. Atsaraina miandalana zany ka isan'ny fanofanana ireo mpiasa ampihodonana araka ny tokony ho izy ny orinasa sy ny tantsoroka ho an'ireo mpamboly madinika. Nanamafy ny fahavonona ny andray anjara amin'ny fanatsarana ny sosialim-bahoaka ao Brickaville ihany koa ny sasima ankoatr'ireo. Fa tsy voara-maso ireo fananana iombonana eto Antananarivo renivohitra tahaka ireo vy fiarovana amin'ny sisin'ny arabe etsy Maremasay na ireo radio sécurité routière. Simba ny ampahany betsaka amin'ny fodotra tsy hitany andraikitra raisin'ny commune Antananarivo renivohitra manoloana izany miantarandrianay. Tahaka izao ny zava-misy eto Maremasay, simba sy banga avokoa ireo vy fiarovana amin'ny sisin'ny arabe na ireo radio sécurité routière. Itety an-toerana ihany koa fa maro ireo nininana esorina nanaovana intsin-dalana miditra amin'ireo ampahany tanin'olon-tsotra. Raha ny vaovao reny dia misy an'ireny olona makavy reny dia zareo le mpakavy reny no mangalatra zany tena marina dia angalaran'ny zareo le vy fa tsy fantatro hoe ataona dia mbola misy tsitrasa loatra. Misy an'ilay mpanao déviation sy le manatoditra tany reny koa ny antony ray mety anesorany an'le vy fa reny zao tsy fantako raha misy autorisation avy any amin'ny commune na fantatry zareo avy any commune moa ny ambony zany efa hoe misy mangalatra. Anaty lalàna, tsy tokony ny vy fiarovana no voakitika rehefa misy ny fotodrafitrasa atao na ny fampiasana ny tany. Izany hoe anjaran'ireo tompon'andraikitra voakasika no mitady lalana hafa mba tsy hanimbana ny fananana iombonana. Ho an'ny fokontany ety amin'ny manodidina ny Maremasay na Antoanina, tsy mbola nisy ny fepetra ny raisin'ny commune renivohitra Antananarivo amin'ny fanaraha-maso sy ny fandraisana andraikitra amin'izany. Ny CUA nefa izay tompon'andraikitra voalohany amin'ny fiarovana ny fananana iombonana namboariny fitondram-panjakana eto an-drenivohitra. Raha fiam-potoana nisy anaty eto aloha dia mbola tsy nisy
ary eo am-piandrasana an'izay mihitsy raha misy ny avy any amin'ny tompona andraikitra. Mbola tsy nisy ny fampahafantarana tany amin'ny commune fa eo am-piandrasana an'izany zay tompona andraikitra moa fampahafantarana hoe misy an'le mangalatra na hoe le fiarovana bien public eto amin'ny nivonay fa ny olana eny Masay dia zay tsy afaka andefa olona hoe hijery eny ampovoany Masay eny dia tsy maintsy avy any amin'ny tompona andraikitra ambony sisa no mampamitana ny tokony atao na andefa olona avany izy hiara-iasa aminay. Tsy fandraisan'ny komina Antananarivo andraikitra amin'ny fitandrona sy fiarovana ny fananany ombonana io izay isan'ny manaratsy ny tanàna Antananarivo ary antony fisiany loza matetika eny amin'ny lalana. Raha mitahana amin'ny any ivelany na izany ho an'ny firenena hafa andalam-pandrosoana tahaka ny Madagasikara na izany ho an'ireo firenena efa mandroso, hita taratra ny fahafehezan'ny tompona andraikitra ny fiarovana izany. Nanilika andraikitra kosa ny teo anivon'ny komina Antananarivo raha nanontaniana ny andraikitra efa noraisina sy ny horaisiny ireto farany manoloana ireo tranga ireo. Mipetraka manoloana iny fanontanianany amin'ny hoe izy ve ny fepetra horaisiny eo anivon'ny komina Antananarivo renivohitra amin'ireo foto-drafitr'asa efa misy ireo vao ataon'ny fitondram-panjakana. Tahaka ny fanamboaran-dalana eto amin'ny rokady Atsinanana ohatra, lalana fampifandraisana Antananarivo renivohitra avaratra Atsinanana, mandalo any Mahazo, Ambohimangakely sy ny maro hafa izay asiana arrêt de sécurité routière ihany koa. Manao ahoana ny fepetra horaisina sa tsy andraisana andraikitra rehefa asa fanamboarana ataon'ny fitondram-panjakana malagasy. Raha tsy ahivina antoka fiarovana ho an'ny mpampiasa lalana ireo arrêt de sécurité routière ireo. Ireto farany izay mipetraka amin'ny lalana ahafahana mandeha mafy na ny voie rapide. Tontolon'ny fampielezan-kevitra dia maro no resy lahatra amin'ny fahavononan'ireo kandida solombavamboaka miaraka amin'ny Andra Joel eny anivon'ny boriboritany maro samihafa. Tsy maintsy hamafisina nefa ny fanentanana amin'ny fandehanana mandaty sabato. Mampiona rakotorso. Resy lahatra amin'ny fahavononan'ny kandida solombavambahoaka miaraka amin'ny Andra Joel ireo vahoaka malagasy maro. Hita taratra ao anatin'izao fotoana ny fampielezan-kevitra izao ny fahavononan'izy ireo. Isan'izany ireo vahoaka maro sy fikambanana samihafa miaradia amin'ny filoha Andra Joel ao anatin'ny boriboritany fahaenina. Zay zany dia miaraka amin'ny rehetra ny CNCNR, ny ProANR, ny TGV dia miaraka izay ao manohana ny kandida ny sika rehetra miaraka amin'ny Andra Joel. Dia ny amin'ny ataontsika atao amin'ny 6e arrondissement zany dia manohana ny député Max satria izy rery no nahazo ataontsika hoe tolotsodrano avy any amin'ny Andra Joel filoham-pirenena Madagasikara zany. Ny fanentanana azy ireo andatsabato sisa no amafisina anatanterahana ny velorano ny filohan'ny Repoblika hoy ity kandida laharana fahavalo ity. Famarana zao zany dia miomana izahay. Hitanareo moa zao ny fahamaroan'ny olona fa resy lahatra ny olona dia farany zany famarana anazy fanentanana sisa fa ny olona hoe andana mandatsabato fa ny olona fa resy lahatra daholo. Anisan'izany ihany koa ny teto amin'ny boriboritany fahatelo, nisy ny foto-drafitr'asa tafiditra amin'ny asa ho amin'ny tombotsoa iombonana no totosay ny kandida laharana fahadimy. Androany dia fanolorana ny lavoie bassin ho an'ny mponina ny soavinandriana izay efa ela ny taraina momba an'io satria tsy nisy ny rano teny, tsy nisy ihany koa ny fanasana lamba zany fa tamin'ny tany zareo no manasa lamba dia nanolotra izay ampitiavana be zany Androany ho mariky ny fifankatiavana sy ny fifanomezan-tanana amin'ny mpiarabelona tahaka ny nataoko hatramin'izay dia soa-iombonana teneniko ihany soa-iombonana dia ataoko. Maro dia maro mihitsy ny mpanasa lamba miisa eo amin'ny 50 eo angamba no mifandimy zany manasa eo amin'ny lavoary. Hifarana afaka 3 andro araka izany ny fotoana ahafana mifandresy lahatra ao anatin'izao fifidianana solombavambahoaka izao. Zany amin'ny fansongadana nandritra ny atrikasa fanamarihana ny zo ny fananantany ny fifampisarana teo amin'ireo firenena afrikana miisa 12 nanatrika izany ho an'ny andro faharoa amin'ny akabeany hitovizana ny olana eo amin'ny ity sehatra ity raha ny fanazavana azo. Mampiona rakatorsondra. Andro faharoa any atrikasa fanamariana ny zo ny fananantany ho an'ny vondron'olona ifotony izay niraisy ny Madagasikara. Nasongadina tao anatin'izany ny fifampizarana eo amin'ireo firenena mandray anjara ho fampafantarana ny zava-misy entina hitadiavana vahaolana iraisana
ary maharitra sy mahomby ho an'ny setry ny fananantany aty Afrika raha ny fanazavana azo androany. Ankapobeny dia hita taratra izany fa misy ezaka ataon'ny firenena tsirairay eto Afrika izay mitovy ny olana samy manana ny mampiavaka azy amin'ireny fananantany ny fotin'ireny ao anivon'ireo vondron'olona ifotony samy manana ny mampiavaka azy kanefa mitovy ny tanjona iraisana izany fa mafisana ny fananantany amin'ireny vondron'olona ifotony ireny. Namafisin'izy ireo hatrany fa ny famoahana ny lalàna mifehy ny tany manana sata manokana no vahaolana ho an'ny resaka fananantany raha ho an'ny Madagasikara manokana. Amin'ity taona ity ihany koa no fantatra fa ho volavolain'ny tompona andraikitra eo anivon'ny ministera ny fanajariana ny tany, ny toeram-ponenana sy ny asa vaventy io lalàna io raha ny fanazavana hatrany. Ifarana rapitso izao atrikasa fanamariana ny zo ny fananantany ho an'ny vondron'olona ifotony izao. Fanalavan'ny commune tamin'ny ora farany fahazahoan-dalana ho an'ny fikarakara hetsika iray eo amin'ny parvis Analakely. Tsy misy antony mazava ny taratasy fanafoanana avy amin'ny talian'ny kabinetran'ny commune vola mandidina ny 220 tapitrisa ariary novery ao anatin'izany raha ny fitarainana azo Ivry-Richard. Notsipahan'ny commune tamin'ny ora farany fahazoan-dalana mpikarakara hetsika iray eo amin'ny tokotany malalaky ny lapan'ny tanàna nomeny ny commune olon-kafa ny daty sy ny toerana tokony nanaovan'izany araka ny taratasy latsaka avy amin'ny talian'ny kabinetra ny commune Antananarivo. Omaly izahay dia nahazo décision tamin'ny directeur de cabinet ny Madame le maire fa tsy mahazo mampiasa n'ilay parvis indray fa ho alainy zareo dia izy ny ampiasa azy. Zany hoe omaly zany izay vao nahalala hoe ay izahay tika tsy mahazo mampiasa an'ilay izy nefa ny fanomanana natao andraisana n'ilay hetsika dia efa vita daholo nandritry ny iray volana mahery teo. Nampiditra fitoriana teny amin'ny fitsarana misahana ny ady amin'ny fanjakana mpikarakara hetsika. Ny ato avy hatrany ny fanapa-kevitry ny commune araka ny 9/2020 lalàna 1/20 tsipika ohatra 5/20 izay manome hery ny fangatahany mpikarakara hetsika. Tsy nanaiky nandray ny taratasy momba izany avy amin'ny vaditany ny commune androany. Tsy mety raisiny ao amin'ny service contentieux ny directeur de cabinet raha teo tsy mety handray an'ilay izy ka izany ve no aminay no atao hoe tany-tandalàna satria tsy mety raisinao ilay taratasy dia inona zany ny ataony reto olona reto izay efa nanomana ny hetsika io nandritry ny iray volana nandany vola nandany hery nampiasa olona maro. Raha nanakatom-baravarana ny vaditany ny commune araka ny voalazo eo ambony toy izao ny navaly ny commune Antananarivo izany. Angataka fanazavana taty izy fa tsy nisy nandray izany aloha ngamba aloha diso ngamba izany tsy peto mihitsy hoe diso izany fa PDB ny varavarana misokatra PDB birao ato ngamba ny resaka tiana ateza dia hoe tsisy mandray. Vatra 7/20 raha ny fanazavana no iara-iasa amin'ity mpikarakara hetsika iray ity mandritra ny fanomanana ny fetin'ireny ka ny 2/20 hatramin'ny 5/20 Meo ho avy izao ny daty hanatanterahan'izany. Vola mitetina 2/20 tapitrisa ariary ankilany ny hoe fanaloha mpikarakara hetsika tamin'ny fanomanana. Tsy vao izao no nisy tranga toy izao raha ny fanazavana. Mpikarakara hetsika sy mpivarotra maro no hoe fanovadihan'ny commune Antananarivo. Ho taterina miandalana ny toy ny raharaha. Lafy vaovao hafa kosa indray dia miatraika amin'ny fampandrosoana ny vokatry ny fampiten'ny zavaboary indrindra ho an'ny tany andalam-pandrosoana toy ny Madagasikara raha ny fanambarana avoakany Suni androany mitaky ny fandraisana andraikitra isam-batan'olona izy ireo. Mampiona rakotorson. Taky ny fampandrosoana maritra ny fanajana ny tontolo iainana amin'ny alalan'ny zavaboary ahafana miatrika ny fiovaovan'ny toetry ny andro. Miantraika betsaka eo amin'ny resaka fampandrosoana ny fampiteny izany zavaboary izany raha ny veti-kevitra iopana ny fanambarana navoaka ny CINU ao anatin'ny fanamarina ny andro iraisam-pirenena ho an'ny zavaboary na biodiversité androany. Tandindomindoza ny tontolo iainana ankehitriny. Hatramin'ny taona 790 ala 8.7 tapitrisa hektara no nanjavona tsy hita popoka intsony. Antony izao fiovaovan'ny toetry ny andro misy amin'izao fotoana izao. Biby sy zava-maniry iray tapitrisa no tandindomindoza ho ringana avokoa ary mahery ny 700 ny tany fienana ireo karazana hazan-dranomasina azo. Zava-doza ho an'ny tontolo iainana ny vokatra izany ary mampihisatra ny fampandrosoana ho an'ny ankamaroan'ny firenena. Lasibatra voalohany amin'izany ny ara-pahasalamana izay miantraika mivantana amin'ny toe-karena raha ny fanazavana hatrany.
Fa zava-dehibe ho an'ny fanatsarana ny tontolon'ny fahasalamana ny fisian'ny ambulance ampy ho an'ny toerana rehetra. Mbola vitsy anefa ireo mahazo izany ankehitriny raha ny fanazavana azo. Ny antsipirin'izay ary. Betsaka ireo toeram-pitsaboana tsy mbola misitraka ny ambulance eto Madagasikara, indrindra fa any amin'ireo faritra lavitoerana. Isan'ny lahara-pahamehana eo amin'ny setry ny fahasalamana manoloana izany, ny fisihana dinika momba izany hoy ny ministry ny fahasalamana. Mbola maro ireo toeram-pahasalamana tsy manana ambulance. Tena mbola maro. Ary anisan'izany izao dinikasa izao. Eo amin'izay fandiniana izay zahay izao, eo amin'izay fifampirarahana izay. Ary indrindra mbola ifampidinika amin'ireo teknisiana isan-tsokajiny eny anivon'ny hôpitaly ahafahana tena mandinika hoe endrika manahoana izany no tena fiarakodia tsy mataho-dalana tena mety eto Madagasikara. Ary indrindra inona ireo fitaovana tena tsy maintsy ilaina ampidirina ao anatin'ilay fiarakodia ahafahana manao tolotra ara-pahasalamana ara-dalàna eny anivon'ny fiarahamonina sy any ambanivohitra lavitra rehetra. Izay ny dinika teto. Isan'ny tonga nitondra ny tolo-kevitra amin'ny famatsiana ireo ambulance ireo ny délégationna rosianina. Ireto farany izay nilaza ny fahavononany amin'ny fanamorana ny fanatsarana ny sehatry ny fahasalamana eto Madagasikara. Tena maro toerana ny firenena malagasy ankehitriny, maro toerana matoa, maro mpiara-miombonatoka miazakazaka mifanolotanana hiara-iasa amin'ny firenena malagasy. Raha ny androany manokana no resahana dia ny fampidinika izay hoe amin'ny fomba ahoana no ahafahana mitsabo sy manome tolotra ara-pahasalamana ireo vahoaka malagasy any amin'ireny toerana lavitra tsy misy tolo-pahasalamana ireny. Dia ny tolotra nomeny zareo teto dia ireo tôbila tsy mataho-dalana, misy ireo fitaovana rehetrarehetra ahafahana mitily aretina, ahafahana mitsabo aretina. Saika antony mahatonga ny fahafatesany ankabetsahany marary any amin'ireo toerana lavitra fitsaboana, ny tsy fahazahoana fitsaboana mifanaraka amin'ny aretina, vokatry ny tsy fisihana ambulance izay hatrany. Lasibatra matetika amin'izany ny vehivavy bevoka sarom-piterahana, ny marary mila fandidiana maika, ny ankizy ihany koa raha ny fanazavana hatrany. Tonga eto amin'ny fotoana ny dokavarotra isika aorian'izay ny atantsika mahakasika ny fankalazana ny Eid al-Fitr. Eo ihany koa mahakasika ny popondrano izay mivatsian'ny orinasa Star vola. Rehefa avy eo ary. Bonjour. Bonjour. Petit miss fanala eta watika tap na lebe na zaza. Je suis en poudre en sachet, dans riche en vitamine C. Bonjour. 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 Mampatanzaka, zem suta samba sambata. Bonjour. Bonjour na rewe. Bonjour. Bonjour. Maru karazina gu amnas, salalota zamyan amnas. Jitika diabet. Bonjour. Chocolat Tsar, un goût authentique, un éventail de saveurs. Tsar, un trésor riche et gourmand, issu des précieuses fèves de cacao de Madagascar. Succombez au plaisir infini et profond du chocolat Tsar et de ses arômes intenses. Chocolat Tsar, savourez vos émotions. Les meilleurs divertissements méritent la fibre By Telma. Accédez à tous vos contenus préférés en illimité avec la fibre By Telma à seulement 249 000 arrières par mois. Rendez-vous en Telma Shop.
noho ny fitiavanao lehibe dia mendriky ny tsara indrindra. Or, argent, pierres précieuses, collier avec pendentif en argent, 15 000 Arial, bijouterie sur Sergio, Victoria Plaza Antanmen, box A07, avant Saint-Père Béorir, box F003 F207, pavillon 427 à Nalaké, bijouterie sur Sergio, le paradis des bijoux. Stylo Bic Cristal. Hitanao eny amin'ny mpivarotra rehetra, na any am-piasana na any am-pianarana. Naiza ny ampiasanao azy, azo antokatrano. Mateza ary tsy mora simba. Stylo Bic Cristal, maharitra. Sardine trésor. Sardine trésor. Sardine trésor. Sardine matsiro be. Sardine trésor. Mety be raha miaraka amin'ny salady, mofo, na hoe atao goûter nenkizy. Sakafo rehetrarehetra e. Hasoandra ela miaraka amin'ny tsakitsaky. Sardine trésor. Qualité-nazy ao tsara. Riche en oméga. Ilaina be rehefa mifety indrindra moa fa miaraka amin'ny fianakaviana. Sardine trésor. Amin'ilay tiako be. Verina eto amin'ny fampahalalam-baovao isika araka ny tapaka tamin'ny filan-kevitry ny gouvernement tamin'ny fiandohan'ny taona teo. Tena tao andro tsy fiasana ho an'ny rehetra nefa andraisaka rama ny andro fankalazana ny Eid al-Fitr izay ankalazain'ny finoana silamo. Lanonana lehibe ankalazaina aorianan'ny fotoanan'ny Ramadany. Fanadina Henri Florian. Tany amin'ny taonjato fahafito no niditra teto Madagasikara ny finoana silamo. Tombarana ho ray faingo ray isan-jaton'ny malagasy no mpino. Ny volana Ramadany ireriana no anaram-bolana hita ao amin'ny Korana ho an'ny mpino silamo. Anisan'ny fototra 10 iorenan'ny finoana silamo ny fifehezana mandritra ny volana Ramadany. Aorian'ny Ramadany misy ny antsoina hoe Eid al-Fitr, fety lehibe ankalazana ny mpino silamo. Ka fahasoavana lehibe ho an'ny mpanompo izay hoe nahavita 30 andro na 720 andro na afahany zany ny bebaka na afahany na nasoa na afahany ihany koa nanompo an'ilay nahary aza ka faly izy sy ravo satria anisan'ny olona zay hoe nahavita sy natodatra amin'ny farany. Mety betsaka ny olona izay hoe ho tonga amin'ny farany andro ny volana Ramadany nefa ndosony fahafatesana izy. Izay aloha zany fifaliana voalohany ho azy zany. Dia faly ihany koa izy amin'izany andro ny fety zany mba ahafahany ihany koa zany maneho amin'ny fianakaviany, maneho amin'ireo namany, maneho amin'ny mpiarabela ihany koa hoe ahoana ny fomba zay hoe entiny mpino silamo anankiray mankalaza an'izany fety izany. Misy fetrany ihany koa zany ny zavatra zay hoe afaka teneniny na zavatra afaka atao zany dia misy fetrany ihany koa zany na dia eo aza zany mahandro fety ny androny Eid al-Fitr zany. Miavaka tsy tahaka ny mahazatra ny andro ankalazana ny Eid al-Fitr ho an'ny mpino silamo izay atomboka amin'ny vavaka iarahana. Ny mpino silamo zany ny entiny manomboka an'izany andro zany dia amin'ny alalan'ny fanompoana an'Andriamanitra izany. Amin'ny toerana anankiray raha ohatra ka amin'ny tanàna na faritra zany dia miara manatanteraka an'izany fotoam-pivavahana izany. Dia io fotoana io ihany koa zany aorian'ny fotoam-pivavahana io zany dia malalaka zany tsirairay amangy indray aman-dreny izy amangy ny namany izy miara misakafo amin'ny namany na fianakavianana amin'ny namany zany. Fa ny zavatra iombonana zany dia le fotoam-pivavahana zany amin'ny maraina zany entina mitera n'Andriamanitra, entina misaotra n'Andriamanitra ihany koa satria tsy vitany hoe navitan'izay iray volana zay fa mbola nomena ny andro izay hoe andro fifaliana ho an'ny mpino Islamo zany. Ramadan Mubarak izay midika hoe Ramadan feno fahasoavana ny fiteny firarintsoa amin'izany. Manomboka izao araka ny tapaka ny filan-kevitry ny gouvernemanta ny fiandohan'ny taona teo natokana ho andro tsy fiasana nefa andraisana karama ny fahefatry ny volana Jona. Fahampampondrano tao amin'ny fokotany efatra tao Ambatolampy noho ny vatsian'ny orinasa Star Vola. Toerana izay misy ny usine Nouvelle Brasserie de Madagascar. Fototra afitrasa izay nitokanana tamin'ny fomba ofisialy omaly fezora-valy. Ny fifanarahanam-piara-miasa misy eo amin'ny komina Ambonivohitra Ambatolampy sy ny Star voasonia ny taona 17 no mamaritra ireo karazana asa sosialy izay ho tanterahana ao amin'ity kaominina ity. Isan'izany ny fanamboarana ny pompon-drano ao amin'ny fokotany Andohafary, Nazareta,
Ambodiriana ary Ankidodona faharoa. Ny volana febroary teo no natomboka ny asa ary vita tanteraka tamin'ny fiandohan'ny volana Mey ity ka nitokanana omaly. Nitokanana tamin'ny fomba ofisialy androany zany ireo asa sosialy izay fotodrafitrasa famatsiana rano anakefatra na hoe borne fontaine natolotra teto amin'ny commune urbaine Ambatolampy. Izy io dia fiara-miasa izay rana miaraka amin'ny commune mba fitsinjovana ireo olona izay mipetraka eto Ambatolampy satria maro ireo volontany izay mbola tsy nahazo famatsiana rano na hoe tsy manana rano isan'andro rano fisotro madio izay voatery maka rano eny amin'ny vovo na mandeha matsaka rano amina toerana lavitra be dia noho izany dia namaly ny antso zareo ny sitaraka nanotra ireo fotodrafitrasa ireo. Nankasitraka izao fanomezana fotodrafitrasa avy amin'ny orinasa Star izao ny mponina Ambatolampy. Ny ampilamina atsika no ataony Star. Ny ampivoatra atsika no ataony Star satria raha sotro rano tsy ara-dalantsika dia manomboka izao dia isotro ny rano madio. Misy fikaraka rano io rano ary dia akasitrahana hatrany ny fiaraha-miasa amin'ny Star. Fianakaviana 300 eo no hisitraka ireo fotodrafitrasa ireo. Tokantrano 500 ao Andohafarihy, 300 ao Nazareta, 70 any Ambodiriana Avaradrano ary 400 ao Ankidodona faharoa. Tanjon'ny orinasa Star ny hanampy ny mponina hanatsara ny andavanandrom-piainan'izy ireo. Maresaka iraisam-pirenena dia mahavoasazy mampiditra amponja mandra-pahafaty ny fanalan-jaza volavolan-dalàna miaritra any Alabama, États-Unis manomboka amin'izao manoloana izany dia manodidina ny anarivony ireo mpanao fihetsiketsehana mitsipaka izay eo anoloan'ny fitsarana atapony any an-toerana fanadidina. Eto anoloan'ny fitsarana tampony izy ireo no nanao izao fihetsiketsehana izao amin'ny ankapobeny firenena 12 no voakasika izay lalàna izay. Raha ny fanazavana ireo mpanao fihetsiketsehana tsy rariny raha toka olona tsy mahafantatra ny olona iray akory no andeha hanome ny heviny ny amin'ny hoe hotazomina na tsy ny zazan-kibo ny vehivavy iray. Fikambanam-behivavy maromaro eto États-Unis no mitarika izao hetsika izao. Ho an'ny Alabama, ho sokajiana manomboka eo famonoana olona ary mahavoasazy ny fanalan-jaza ary manasazy ny mpitsabo manatanteraka izany amin'ny fampidirana amponja maharitra 9 taona. Ho an'ireto mpanao fihetsiketsehana ireto dia tokony hiverenana ny lalàna ny taona 750 namela malalaka an'izay fanalan-jaza izay. Ankatoky ny fifidianana solombavambahoaka any an-toerana, maro tamin'ireo mpanao politika demokrata no nanampy tosika izao hetsika izao. Washington, Atlanta, Saint-Louis, États-Unis, saika nahitana ireo mpanao fihetsiketsehana maro miaro ny zo amin'ny fahafahana manala zaza tao aorian'ny fahalanian'ny lalàna mandrara izany tany Alabama. Lalàna miatra manomboka eo amin'ny herinandro fahavalon'ny fitondrana vohoka. Nanome ny heviny ny filoha Amerikanina Donald Trump ary nilaza fa tsy azo ekena ny fanalan-jaza ankoatra ny voaka vokatry ny fanolanana na ihany koa ny mitarika ny fahafatesany reny. Ireo vaovao nisongadina tamin'ity alina ity dia tsy voara-maso ny fananana iombonana eto Antananarivo renivohitra tahaka ireo vy fiarovana any amin'ny sisin-dalana etsy Maremasay na ireo radio sécurité routière sy mba ny apahany betsaka amin'ny fotodrafitrasa tsy hitany andraikitra raisin'ny commune Antananarivo renivohitra manoloana izany. Ny lavin'ny commune tamin'ny ora farany fahazahoan-dalana ho amin'ny mpikarakara hetsika iray eo amin'ny parvis Analakely. Tsy misy antony mazava ny taratasy fanafoanana avy amin'ny talian'ny kabinetran'ny commune. Vola mandidina ny 220 tapitrisa ariary no very ao anatin'izany raha ny fitaranana voaray. Dia izay mamarina vaovao tamin'ity alina ity saorana nanaraka izany soava tsara atao.
anareo hoe efa ho bonjour maro karazana go aminazy tsara loatra zamiana aminazy zitsika jiaby bonjour nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. La 4G By Telma vous a présenté Ni Vaovao. Sardine trésor. Sardine trésor. Amilay tiako be. Nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao.